fanovana ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta, ministra Valo no soloana, nijanona tamin'ny toerany kosa ny prime ministre. Fifidianana filoham-pirenena 2024 miandrana ny irotsahan'ny Filomary Karavalomanana ny vahoaka. Fanakatsakana na hetsika antoko politika ataon'ny mpitondra, tahotra sy tsy fahazakana demokrasia. Takariva ny alatsinainy 20 volana febroary taona 2024 hamanatitra ny arahaba indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soanao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao hamanasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mbola mitohy hatramin'ny volana meo avy izao ny fisoratana anarana anaty lisy mpifidianana iny anivon'ny fokontany zava-dehibe ny fanantanterahina io fanoratana anarana anaty lisy mpifidianana io ary tsy mitsahatra ny manao fanentanana mikasika izany ny filoha Marc Karavalomanana hakiondalana lehibe amin'ny fiainam-pirenena ny fifidianana tsy ho afaka andray anjara amin'izany nefa ny olom-pirenena feno 12 taona no miakatra raha tsy voasoratra anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy Onjalalaina Ranaivomanana sy Mateo Nanentana ny vahoaka hatrany anoratra saina marina ny anarany ao anaty lisy mpifidianana ny Filoha Ravalomanana nandritra ny fiaonany tamin'ny mpikatroka ao anatin'ny Antokotimo teny amin'ny komina Talatamaty. Zava-dehibe ny fisoratana anarana ao anaty lisy mpifidianana ary maro ny zosotra andro voasoratra ao anaty lisitry mifidy. Anisan'izany ny fahafahana maneho ny safidy ny mandritry ny fifidianana. Tsy ho afaka manara-maso ny fifidianana ihany koa ireo tsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianana antony anentana ny Filoha Marc Karavalomanana ny olom-pirenena hanoratra ny anarany ao anatin'ny lisitry mpifidy. Zay ny antony atongavana aty anentana anareo hoe andana soraty any anatin'ny lisy mpifidianana ny anaranareo. Anjarany seninina nanao azy hatramin'ny faraika amin'ny 30 volana janvier teo. De rehefa avy eo nakatony izy de amin'izao fotoana izao ianareo ndray mivondrona na hoe miaraka isaky ny fokontany de manentana. De soraty any anatin'ny lisitry ny mpifidy ny anaranao. Raha tsy voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ny anaranao de tsy afaka andatsabato ianao. Tsy afaka ilatsaka hovidina ianao de sia fokontany ary. Tsy afaka ho tendrenao mpikambana amin'ny bureau ny fandatsaham-bato ianao. Tsy afaka anara-maso ny fifidianana akory ianao na hiditra anaty trano ary. Tsy afaka anao fitarainana ianao. De zava-dehibe ny anaranao anatin'ny lisitry mpifidy. Mba hahafahanao mifidy zay olona afaka manavotra ny fiainanao, mampianatra ny zanakao. Mba hahafahanao manara-maso sy misoroka ireo fantian-dalàna mety hitranga de mandana ary. Andenareo arao-maso ny lisitry mpifidy ndray sao de misoratra anarana nefa vadika sasany. Amarino ny anaranao raha voasoratra marina ao anatin'ny lisitry mpifidy ary manana ny fitarainana sy fantsina raha tsy voasoratra anatiny ary afaka manao fitarainana zany raha tsy hoe tarainy zay fa tsy ao tiranga tia. Jereo raha misy tsy ara-dalàna ao anatin'ny lisitry mpifidy de toy ny anaranao amin'ny verimberina de ary ty miverina indro ty de zareo kosa de misy manao doublon. Olona efa maty mbola voasoratra ndraiky io. Olona tsy ampy-taona nefa sorata mbola manefa bolana eo ny olom-pirenena ahafahana manao izay fanoratana anarana anaty lisy mpifidianana izay any anivon'ny fokontany. Miantso ny vahoaka mba ho mailo manoloana amin'ny mety tsy fahatomombanana hita ao anaty lisy mpifidianana ihany koa ity filoham-panorona ny Antokotiko Madagasikara ity. Fa anisany nanao fanentanana ny amin'ny tokony soratana anarana anaty lisy mpifidianana ihany koa ny sekretera jeneraly ny Antokotiko Madagasikara Rina Randria Masonoro nandritra ny fiainana tamin'ireo mpiatroka Timo teny amin'ny komuna Talatamaty. Vahoaka maro ihany koa izy no manantena ny fiverenana ny Filoha Marc Karavalomanana eo amin'ny fitantanana ny firenena indray. Onjalalaina Ranaivomanana sy Andomeratina eo amin'ny sariny Mateo Prince narindra ny Manoro Randria Malala. Ity taona ity de kiondalana iray iainan'ny firenetsika. Taona ifidianantsika zay filoham-pirenena hitondra Madagasikara mandritra ny 5 taona manaraka indray. Taona indray ity miverina amin'ny vahoaka ny fahefana ary taona ahafahana maneho ny safiditsika ho an'izay tiatsika hitondra ny Madagasikara. Safiditsika ahafahantsika mahametraka mpitondra zay mahay, mahalala ary mahavita anavitra ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahoriana izao. Manana tombony tsika ary manana fanantenana satria mbola io ny filohantsika, io Filoha Ravalomanana ary mbola vonona hiara-dalana amintsika hanavitra ny vahoaka malagasy amin'izao fahoriana mahazo atsika izao. Manantenanao ny vahoaka président ary dia manome toky anao koa izay fa vonona hanaradianao mandrakariva. Entaniny isika rehetra hiomana amin'ity fifidianana ity.
entanitsika hisoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana, entaniny mpiarabelona, entaniny namana, entaniny mpiaramiasa hisoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana satria tsy ho tanteraka ny tanjona tiantsika otratrarina raha tsy ao anaty lisym-pifidianana isika. Mbola manandratra amin'ny volana May ho avy izao ny olom-pirenena anoratana sy anamarinana ny anarany any anaty lisym-pifidianana eny anivon'ny Fokontany. Tsy andraikitra olon-tokana fa manana didy amin'izany ny rehetra, indrindra ny tanora izay maro anisy eto amin'ny firenena. Manana didy izy ary zony zany mandeha mifidy zany dia etona dia manentana ny tanora rehetra, tsy voatery ny eto amin'ny commune Taletamaty ihany fa ny tanora manerana ny Madagasikara tsy voatery hoe mpikambana ao anatin'ny jeune team fa rehefa tanora dia manainga mavesatra antsika izay fa tsika tsy natao fotsiny ihany hoe ho avy ny firenena mazana lasa ohatrany hoe resaka fotsiny zany le atao hoe ny ranotarona no avy ny firenena fa nefa ny isika tanora no tena miantoka ny ho avintsika zany mandana mifidy sorato ny anarana dia mbola ataoko hoe misy fotoana lavalava zany mbola any amin'ny farany volana May any ny farany fanoratana anarana ka noho izany dia manainga mavesatra antsika tanora raisy ny adity raisy ny andraikitra. Miainga amin'ny fandraisana andraikitra ny rehetra ny ahafahana manavitra ny firenena izay latsaka ao anatin'ny kizo lalina ankehitriny. Kion-dalana lehibe ity taonty izay natanterana ny fifidianana eto Madagasikara. Fa nahitana mpitandro filaminana maromaro amanoloana ny tranony fitronenan'ny Filomary Karavalomanana omaly alahady maraina tsy nahazahoana fanazavana mazava ny antony izany amin'ny tokony hijanonana ireo hateny an-toerana ny lehiben'ireto farany izay nandritra ny fifampiresahana nisy teo amin'izy ireo sy ny biro-politika ary nisy olombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko Tiako Madagasikara Andomiaratina sy Manorandriama. Vao maraina dia efa niatrana manodidina ny tranon'ny Filomary Karavalomanana tetsy faravohitra ny Zandary omaly. Naharitra ora maro no nijanonan'izy ireo teny an-toerana ary tsy niala teo mihitsy izy ireo raha tsy lasa ny fiara nitondra ny Filomary Karavalomanana. Tsy nahazoana fanazavana mazava lehibe nitarika ireto mpitandro filaminana ireto nandritra ny fifampiresahana teo amin'izy ireo sy ny biro politika ny Antoko Madagasikara sy ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antoko. Manontany zay satria manidikidika anay le présence anareo tampoka eto ohatrany tsy misy ninina karakaraina dia naeny feo zay dia niakatra anakaty moa dia tokonareo hitanay fa nisy nanao faction moa tany ambany tany anankitelo fa nidotra niakatra tatika afaka mba afantarina ve ianao koa lehibe asany anatin'ny cadre na patrouille fotsiny zay io ka patrouille journalière ohatry patrouille habituelle ihany io fa patrouille zany mission mission dynamique dans patrouille zany statique fa tsy dynamique safady miodina efa miodina mihitsy zay io misy lera patrouille zany tsy mipetraka amin'ny toerana anankiray fa mandeha de mission dynamique en patrouille fa tsy mission statique miodina mihitsy zay io fa misy lera ny antony hoe président Ravalomanana izy fa ao anaty cadre na patrouille habituelle zay io tompoko raha ohatra hoe ka personne assigné résidence fixe le olona zay zavatra hafa fa le olona tsy manintsy mihitsy dia asianareo mijanona eto ela be eto ary raha ohatra indray nareo hoe miambina azy indray tokony mba ho fantatry ny any Mahazorivo izy hoe misy andefa loatran'izao zay miambina ny président Marc Ravalomanana. Tsy iliny teny ankoana teo tsy resaka zay mihitsy izy fa hoe anaty cadre na patrouille ohatry ny isan'andro zay io hoe matya any ambany any any ambany any miodina foana zay isan'andro fa tsy hoe eto ihany akory azonao le izy magaga ihany le izy magaga fa miandro androany nisan'izay patrouille habituelle zay nefa habituelle zany efa fanao isan'andro. Tsy teny faravohitra ihany fa nanemitra ny lalana rehetra ny azo ny Talatamaty nanomboka tamin'ny fitora maraina toerana izay ny fanomezan'ny rehetra fa ionana ny mpitandro ny filaminana. Tsy navela nitra tamin'ny toerana nanaovana ny fifampiarabana mihitsy ireo mpitarika ny Antoko Madagasikara. Voatery novaina tamin'ny ora farany vokatra izany ny toerana nanaovana ny hetsika. Misy olona mandray nareo afaka matanareo dia inona no manana ny gradinao dia ajaina mihitsy ianao hoe izy ianao la base de la discipline militaire monsieur présenté za ihany zao ny andraikitra
fa sy tonga dia mibataonao fotsiny tsipitsipinao ohatran'izao tsy mety zany tsy azo dirana fotsiny aty aloha dia zay na ametrahanay tsy azo dirana ty na mety amin'ny arao zay na tsy mety amin'ny arao zay na ametrahanay tsy azo dirana taratasy avy amin'ny chef de district avy tsy azo dirana avy any ho avy matsy le fandeha fitsarana any ambony any misy an'izay sa tsy misy an'izay tsy aty aminah nareo sady ianao misomivekanakanany eto misy sa tsy misy taratasy zay raha tsy misy nareo zay andeha bara io zalay tsy mahazo zay na ametrahanantsika eto ange fa tsy hoe mipetra-tany fotsiny aty daholy misy fotsiny taratasy zay mihitsy ve zany tsy mahazo mandeha sa ny olona rehetra tsy mahazo mandeha soko fa zay na satria mahita olona afaka mandeha makany zay fa zay sakananareo tsy mahazo mandeha makany zay ny antony hoe misy discrimination ve izy efa tsy mahazo miditra aty fotsiny nareo dia zay fanazavana azy nandeha avokoa ny raha matahora nataony mpitandro filaminana ho an'ireo mpikarakarany etsika ny afara tamin'ny fikasitanana mihitsy izany ny maraina raha ny fanazavana tena moa zareo nanatona any ny lehibean'ny gendarme dia hoe tsy afaka hanao an'io etsika io nareo fa ny avany amin'ny farany ambony mihitsy zay mihitsy ilay terme nampiasainy zareo ny farany ambony mihitsy no manome baika anay anakana an'le izy ka raha miny mbola manao an'le izy nareo dia ho avy ny arrestation ary navoaka tamin'izany moa ny ao anatin'ny lohalesitra amin'izy dia ny anarany ny tenako no ao anatin'le izy hoe 9 zay no sakanana somary tao hoe nakivikely tamin'ny voalohany satria tamin'ny 7 maraina teo dia efa tonga ny olona satria ireo olona tonga tamin'ny 7 dia izay mpikarakara rehetrarehetra eto anivon'ny commune Afokotandro Mevolo eto amin'ny commune Talatamaty ary betsaka no nitsokan'ody satria nampitahorina nisy mihitsy ara fikasihan-tanana tamina ankizy izay nandalo fotsiny tsy nanao ny anina fa nandalo andeha hamonjy an'ilay toerana teo amin'ny terrain dia nivelesiny zareo tamin'ny baton be iny dia tsy nampihemotra ny olona nefa izany rehetra izany tonga maro ireo mpanaradia izay naniry fatratra ny eona ny vantana amin'ny filora valimanana sy andray toromarika avy aminy mavita manaka n'olona ohatr'izao be dia be nefa ny tsy afaka ianao zao raha ohatra hoe vakitrano ianao dia miantso afaka tsasakadiny mianina vao tonga eo dia nefa zao efa nanomboka tamin'ny maraina nakany an-tsena faneanany maramila raikamy eo gatabe aho hoe dry raha valimanana ve no andeha ambenana maramila raikamy eo tsy hiditra na izy misagatsaka na izy tsy misagana zay tsy maintsy miroso tsy maintsy fandresy zay efa nao circule atahita ohatra zany zalahy anatina semaine reny zany efa nakatsakany hoe tsisy an'izany tonga zany teto kazo izy iny tonga zamantsara zay zakatsika fa ino izy iny maro ny sakatsakana nataony zareo hoe tsisy nininona atao izy fa alao moa dia aika rehefa nandeha izy dia nisy ihany dia tena atao moa tonga atao filoha dia misaotra anazy ary tena mbola anty zany mbola iverina izy amin'ny fotoana mety hoe tsy ela zany le izy izy hoe raha amarino izy ny anarana any amin'ny lisitry mpifidy ny soraty zay mbola tsy nisoratra mandehana mandeha manohatra anarana za zao nefa mbola tsy navita dia nahenao zay aty any dia ho an'izay mbola tsy nandeha tena ajereo fotsiny amin'izao vidim-piainana zao hoe dia efa fantatra nareo hoe zaza mandromandro manana aretina e mahafinaritra aloha zava-nisy teo e satria raha mifaholiana hatramin'izay nanjonony anisy zay dia ohatra mbola misy ho fanantenana dia ohatra mahafinaritra mihitsy ny loha sodan'Andriamanitra tamin'ity andro tsara be ty nahatonga ny dadanay teto commune Talatamaty zay tsy kivy zay tamin'izany fa volona hitakavy hatramin'izay tsy vao izao fa matetika niara-ny endrika antso zay raha matahora sy fanakatsakanana toy izao ny filomarika ravalimanana sy ireo mpiaradia aminy rehefa misy etsika atao enina hatranam-piangonana aza araka izany dia mitohy hatrany ny antso-jay atao amin'ny mpanao politika tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana eto amintsika mitohy hatrany ihany koa ny fampiasana hery famoretana midika atahotra sy tsy fanajana ny demokrasia izany ho ny mpamakafaka politika iray tafaresaka tamin'ny mpanao gazety Jessica Miray sy Atoky Ramarla za rehefa fanao ny fitondrana amin'izao ny antso-jay atao amin'ny tsy mitovy hevitra aminy tsy vao izao efa matetika nanaovana sakana ny antoko timma rehefa misy esika karakaraina vaomaly no sakanana ny esika tetsy Talatamaty no sakanana tsy navelana tanteraka fifampiarabanana tratrany taona ihany koa maly ny mpiaradia amin'ny Maharanta Jean de Dieu tao Toliary rakotra mpitandro ny filaminana ny toerana saika hanaovana ny etsika ary tsy nisy nahazo niditra ny olona raha ny fantatra nefa efa nahazo alalana ity esika saika ho karakaraina ho maly ity tahotra sy tsy fahazakana demokrasia izany ny voalohany aloha dia ao le fatahorana zay fatahorana zay manko ampanao politika mibasy zavatra be da be satria
ny fanaovana politika raha atoko politika madio ianao na fikambanana ny zavatra anankiray dia tokony tsy atao ohatran' izaniza fa mandeha amin'ny fomba amin'ny républicaine dia mandeha amin'ny ara-dalàna daholo zavatra rehetra atao. Reny zavatra miseho reny atsiaroa dia marika fa tsy tany demokrasia Madagasikara ary hita taratra tsady zao fa ao sady ny fitany tongolanana eo amin'ny fanjakana sy ny olotsotra ary indrindraindrindra ao amin'ny atoko politika mitondra amin'izao fitondrana zao sy ny atoko hafa. Ahitana taratra sady ny endriky ny fifidianana eto Madagasikara zao. Mampiasa ny rehetra ny fitondrana anakanana ny ampifanandrina aminy. Anisan'ny fanontaniana mipetraka ihany koa anefa ny hoe lalàna avy aiza no mandrara hetsika politika. Faraky ny vavavaon'ny latsaka ny ariva teo dia totosany ariva teo teny amin'ny lampanambotsiroatra ny fanambarana ireo mpikambana vaovao ao anaty gouvernemanta mijanona ho Premier Ministre Itsain Christian misa 9 kosa ny fanovana ireo mpikambana vaovao. Niova ny ministra misana ny raharaham-bahiny ny asa sy ny fampananan'asa niova ihany koa ny ministra ny fitsarana ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ny ministra ny asa vavety ny ministra ny angofo sy Koranafo, ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ministra ny fiarovam-pirenena. Fa ny bahana tao anaty fandarana miara-mamonjy androany ny zavantranga teny Talata Mato Omaly raha matahoratra no ataon'ny mpitondra ary ampiasaina ho fitaovana ny mpitandro filaminana tsy azo ekena izany indrindra fa avampitoana manakaiky ny fifidianana tahaka izao ho ny vahiny ny fandarana tamin'ity androany ity. Ravora Zafy Mahenina sy Mathieu Prince. Mazava fa matahotra ny mpanohitra ny fitondrana ankehitriny. Anka manao izao fomba rehetra izao anakanana ny filoha Marc Ravalomanana na fiarabanana atrarana ny taona vaovao izany na ihany koa famonjena fitoam-pivavahana. Manao sisilany ny fanaovana raha matahora sy fampiasana fitaovana ireo mpitandro filaminana. Marina zay namana fanidy ary anisan'ny mametra-panontaniana mihitsy hoe rehefa fotoana manahoana izy ireny natao metikodiny sy atao manao sanatriavina raha matahora manoloana sy manodidina ny toerana misy ny président Ravalomanana sy matetika ihany koa ny lalana andehanana sy ny toerana ho ale koa dia ahitana zavatra ohatran'ireny. Olom-pirenena indanga iny ary manana zo ivezivezy eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo ihany koa matao hoe filoham-pirenena teo alohana azy raha nisy zavatra natao teny amin'ny bypass alasora tapabolana lasika tsy diso namana fanitra dia tsy nisy zany fanakatsakana an'izany ary dia rehefa tsy nisy mpitandro filaminana teny lamina vahoaka karazana fifakapana ohatran'ireny ihany teny amin'ny district Anatsimondrano Ambodratrimo zay natao tao Talata Maty sady fanentanana ihany koa ny olona ihany koa amin'ny atao hoe forosona ny fifidianana indrindra eo amin'ny resaka lisy mpifidianana andraikitra lehibe ho any atokotiko Madagasikara dia gaga ianao fa dia tena misy an'ireny mpitandro filaminana ireny ary tamin'ny maraina teo nandalo teny dia ohatra mbola nisy ihany teo fa tsy fantako hoe mijanona teo hoe zareo sa nandalo ihany fotsiny koa dia inona raha ny zavatra mitranga fa misy iny eto amin'ny tany sy ny firenena misy an'ireto mpitandro filaminana reto zay manakana olona mihitsy tsy handeha akany amin'ilay toerana zay anaovana ny atao hoe fifarabana tratran'ny taona sy fanentanana ny ekipe io teny Talata Maty. Tokony mipetraka ho modely ny filoha ankehitriny ho hatrany ny fanehoan-kevitra avy amin'ny tompom-pifidianana ny Madagasikara izao fotoana tokony isiany filaminana fa tsy fiantsiana ady. Ny dikan'ireny hoe datim-pifidianana efa mivoaka ireny dia fampiomanana ny atoko politika na ireo olona zay manana faniriana ny hiatrika fifidianana eto amintsika. Midika zany fa ny atoko politika na izay olona mieritreritra ny rotsaka dia efa tsy maintsy manao ny programany amin'ny fitsidiam-paritra samihafa. Itsika moa zany raha amin'izao vanim-potoana izao dia mbola atao hoe tsy lavitry ny fiandohan-taontsika dia eo ihany ny fampiarabana ohatra eo anivon'ny mpitsambana eo anivon'ny atoko tsirairay zay ataony tompona andraikitra anisan'izany ny filoha Marc Ravalomanana fa efa namafisina teo ny hoe manana anjara didiny atoko politika amin'ny fanentanana ny vahoaka indrindra ny mpanaradia azy hitodika an'izany fiatrehana ny fifidianana izany ka raha ny mpitandro ny filaminana no andeha hanakatsakana an'izany dia izy hoe diso hevitra anareo. Efa nambara ny namana teo aloha zany hoe marobe ny sehatrasa zay
tokony atsoroanareo ary adidinareo mihitsy ny miaro ny vahoaka sy ny fananany fa aza de lany andro amin'ny zavatra ohatran'ireny zany eo amin'ny tanàna ny Filomarika Ravalomanana nge tsy hitako hoe tanàna amin'ny amina tsy misy korotana igny rehefa misy mpiambina zay ny fanjakana ihany no nanome an'ireo mpiambindreo an'izany Filomarika Ravalomanana zany kinona nandeha ipetrapetrahana eny nandeha idikotonana eny amin'ny tsy amin'ny antony fa maro ny toerana izay tena ilana mpitandro ny filaminana fa eto zay de manao antsoava amin'ny mpitandro ny filaminana aza lany andro eny re tompoko fa any amina toerana izay tena hitadiavana anareo sy indrindraindrindra angatahany vahoaka ho tsy de anareo sy emberanareo mba anatanterahana an'izay asa masina tokony antsoro anareo zay. Ankoatra ny zava-niseho omaly teny Talatamaty voaresaka tao anaty fandaharana miara-manonja ihany koa ny faharatsin-dalana ny toe-karem-pirenena ary ny sosialim-bahoaka tsy misy fahaolana. Fa miandrandra ny firotsahan'ny Filomarika Ravalomanana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Hafa ihany anita amin'ny fitoam-pitondran'ity filoham-pirenena teo aloha ity ho ireo olona nanaovana fanadihadiana. Anisan'ny mampiavaka ny Filomarika Ravalomanana ny fanatanterahina ny asa avy hatrany fa tsy fampanantenana pokaty ataony misy amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana nataony Onjalalaina Ranaivomanana sy Mateo Prince. Nikakaiky amin'ny fidanganan'ny vidim-pianana ny ankamaroan'ny vahoaka amin'izao. Olana iray tsy mbola voavasy tsy ahitany ity fitondrana Andry Rajoely ity vahaolana matipaiky sy maharitra hatreto ny resaka sosialim-bahoaka. Mijanona ho resabe sy fampanantenana pokaty hatrany izay lazain'ny filoham-pirenena mahakasika amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Efa tafakatra avy telo eny ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro. Miaina manaraka izay ihany koa fa efa amin'ny vidiny malagasy, miaina anaty fahasahiranana ny ankamaroan'ny olom-pirenena. Ny mpitondra fanjakana nefa etsy ankilany variana amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Tena hita hoe tena sarotra be ny fiainam-pirenena amin'izao fa izany dia faly be zay fa nahita ny dadandreo any. Zavatra andrandrana dia mba olany izy amin'ity fa tena mijaly be. Manantena mihitsy zay mbola manantena anazy zay hoe olany izy. Vidim-pianana miakatra. Vola miditra tsy de misy. Faly be mihitsy zany fa tonga Marika Ravalomanana andalo taty Talatamaty. Tena mijaly be mihitsy vahoaka amin'izao satria lafo be ny vary ny lalana ratsy n'inona dia malahelo be zay tokony verina ihany dady. Tena mijaly vahoaka aloha tena asakaty asana zay ny tena filaza eo kady misy zany mampalahelo. Afa ihany tamin'ny fotoam-pitondran'ny Filomarika Ravalomanana ireo olona sendranay omaly. Mbola mahandrandra ny fiverenan'ity filoham-pirenena teo aloha ity eo amin'ny fitondrana araka izany ny ankamaroan'ny malagasy. Tamin'ny fotoana ny ena dady any mba moramora kely vidim-bary ny lalana hafa misy dady manantena izao zay mihitsy zao manantena tokony mba hiverina dady zay ary zay manome toko hoe miverina foany amin'ny terany dady. Tamin'ny fotoana amin'ny Filomarika Ravalomanana aloha zany dia hita hoe tena niadana vahoaka ary tena nirary mihitsy satria zay zavatra ilainao dia misy daholo tsy hijaliana fa amin'izao fotoana izao na misy ara dia tsy takabe intsony zany raha misakafo zany sisa ny olona rehetra mihinana tapasinay zany azo ilazana azy sisa misy ara azanay mahandro fotsy. Tena nahafapo hatramin'izay dada ihany tena mahafapo fa zao ve tena mijaly mihitsy ny fiainana zanak'olombelona. Tena tiako Ravalomanana mba hilatsaka filoham-pirenena rehefa tena fa ela zay nijalian'ny vahoaka tena mahantra ny vahoaka ka ny tiako dia ho latsaka ho vidina président République Ravalomanana ary vonina noana hatramin'ny farany misy ahy. Kiondalana lehibe tsy azo idivirana eo amin'ny fiainam-pirenena ny fifidianana. Safidin'ny olom-pirenena tsirairay ny manafaka ny firenena ao anatin'izao kizolalina iainan'ny vahoaka izao. Eo amin'izay sosialy izay hatrany tsy misy anterana intsony ny vahoaka malagasy ankehitriny manoloana ny fahasahiranana andavanandro hajanona avokoa izay mety fandanimbola rehetra fa ny amenona ny kibo sisa no atao havaindondra raha mbola hifampitadiavana azy ny momba izany raha ny fanadihadiana nataony Ando Miaratina sy Manora Andriamalala. Tsy mahavidina inona na inona intsony ankamaroany ny tokantrano amin'izao na izany fitafy na fanafody hatramin'ireo kojakoja ilaina andavanandro. Ny sakafo amenona ny kibonona azy amin'ny mila tsy ho hita. Ankivinina aditsaina no misorotra eny amin'ny tavan'ny olona na tsy milobava aza. Fiainana aloha miatrika anazy efa zany efa mafy le zao zava-misy dia tsy maintsy hoe atrehana. Le resaka vidim-piainana no tena mampikilay ny rehetra ka tsy mahita asa tady asa ihany zany tsy mahita. Dia le vatra koa zany na tonga navatra mba efa
navatana nahatra amin'izay dia nivarotra mipetraka ay moa nefa tsy mandeha le mipetraka dia aleo mandehandeha satria le mandehandeha mba hoe manakaiky le mpanjifa kokoa tsy dia savidy lafo daholo moa izy amin'izay fa raha ohatra izany hoe manombana dia tsy maintsy any rehetra sasavidy foana sasany tombam-barotra kely foana izy no samy ndraindray to dia tsy malafa raha anatin'ny ray andro zay naty nanaovaka le mba famadivady kely ohatr'izao dia rehefa tsy azoko amin'ity sy dia azoko amin'io zany fiatsana ny fiaina andavanandro zany zao tena sarotra mihitsy ankapoka vary zao tena arivo leo anaty vilany mihitsy ny tena tsisy ny tena ola nanakaviana zao tena lasa sahirana mihitsy amin'le anina raha ohatra zany ianao vary hoe dimy kapoka fandrotsako ao dia tsy maintsy mihena aloha satria tsy mety zany tsy kibo tsisy sakafo zany fa mihena dia ohatr'izay le fandeha dia noho zany fa fitafina aloha rehefa manana ray dia efa iny aloha fa le sakafo tsy atao mbanjavatra fa raha marary reo ianao fanafody koa mety lafo be na n'olona zao raha mba mifandona fotsiny eny an-dalana dia tena mahatonga ny ady rehetsarehetra le fiainana sarotra no mahatonga an'izany le toetrany mba voa daholo ny rehetsarehetra zany anarenana zany dia mila mandray andraikitra ny tsirairay fotsiny ranga io zany aza mety hatra andro rakoto andro randrio tonga dia ianao mihitsy mandray anjaikitra zay le izy mandraiky ndamoany amin'ny fifidianana any any zany natao satria tsika raha andeha tolona eny mety tsy anaiky ny olona sisa karazana fa aloha iandrasana amiko sy septambra raha fiatry zay raha ve vita dia tsy milamina raha tsy vita dia eo zany tsika samy mijoro tsara fotsiny dia milamina ianao dia zay niavatry président Ravalomanana ihany ianao aokotsika eo mailo dia misay rehefa mijoro inge za mety tsisy nina tahorako io zao hoe mandehana any amin'ny fokotany dia efa le tapakilakely le mavomavo dia efa ao an-trano iny dia efa manana soa koa zany ho an'ity renim-pianakaviana ity maro an-trano izy ireo ny fivarotana solomaso no fidiram-bola tsy mahita fa tsy efatra arivo isan'andro anefa farafabetsany ny sakafo ny ofatrano ny trosa tsy njaraina ao anatin'izany avokoa pato vidim-piainana zao fa manahirana mihitsy no mitady vola sahirana mahitsy varotra anao dia tsy maharaka nanao zao solomaso namidinao dia tsy maharaka mahitsy dia tsy hitanao zay hevitra zany hoe atao ihany le izy fa io fivelomana indraindray efatra arivo telo arivo nefa zay amin'ny olona fito ny ofatrano 5,000 sy ofatrano lambanjiro dia le vary rehefa mividy raika apoka anao dia mitsaboe anao 500 dia indraindray tsisy loaka zay zavatra atao midy trosa indraindray fa rehefa mahita kely dia mandoa vola mizany ny anina mizany zany ny sakafo moa ny resaka kafe sy ny anina zany fa tsisy tsony satria tsy maharaka ataloha mahavita zany mahavita saribakolo mahavita an'io rehetra io fa zao tsy mahavita anay zany zany hoe tsy maintsy miafy fa io zava-misy olona tsy misy anao fatapika tsy mietana tsy mandeha tapidalakale ny malagasy tsy mandady arony tsy mahita izay antsapazana intsony ka mandratra fiovam-piainana amin'ny fividianana ho avy ivelanantsika kely ny zava-nisy sy ateny amin'ny komina Talatamaty Omaly sy atonga teny an-toerana anantanteraka ny fifamparahabana natratron'ny taona 2024 izay nokarakarain'ny komtima Talatamaty any ny Filomary Karavalomanana na dia nisy aza ireny sy asakana maro isan-karazany sy anataony mpitandro filaminana sy ny baiko avy amin'ny sy mpitondra fanjakana ireny Onjalana Navomanana sy Mateo Prince-Etra tsy nampiamitra ireo vahoaka mpanarady sy ny Filomary Karavalomanana ifampitafa sy rarsoa ny fisiany mpitandro ny filaminana niatra na manoloana ny fonena ny teny faravohitra Omaly Rady Maraina totosa Omaly tolakandro ihany koa ny fifampiarabana na tratran'ny taona 2024 izay nokarakarain'ny komtima Talatamaty na dia nisy azy izay sakatsakana nataon'ny mpitandro ny filaminana izay ny rarsoa sy nanolotra solombody akoho anty filohany antoko-tiako Madagasikara ity ireto mpikambana ao anatin'ny antoko eny anivon'ny komina Talatamaty afaliana tanteraka ihany koa nandraisan'ny vahoaka ny Filomary Karavalomanana nandritra ty fifampirabana tratran'ny taona 2024 ity le président Fokotimo agnatitra le cadeau symbolique an'ny président ya Namme falmezana ianareo commune dia misy oloteny isaky ny Fokotany ngamba izany le isaky zay fikambanana any misaotra betsaka fa voaraiky daholo dia zao olokendry ianareo aty tena olokendry dia zay fotsiny resahana hoe tandremana tsara ny fanarahana zay toromarika omeko anareo nareo amin'ity tena Talatamaty ity tena milamina tsara malala ny tokony atao mahay makasitraka
ilona mahay makasitraka ny zatra lehibe indrindra mahay miarahaba mahay maome falimeza rehefa tonga ny tonotono vahoaka endry malala ny tokony ataony ary anangana firenena vanintsika matatro reo samy miandrandra amin'ny fiverenan'ity filoham-pirenena teo aloha ity eo amin'ny fitondrana indray ireo olona tonga nanatrika teny an-toerana tsy misy afa-tsy ny filoha marika Ravalomanana ihany io izy ireo no hanafaka ny Madagasikara ao anatin'izao fahasahiranana lalina ihainan'ny vahoaka izao. Dia teo ara ny sakatsakana maro izay natrehantsika dia totosa soamatsara eto amin'ity toerana ity ny fotoanandroany andraisantsika président aizy président izay tsy tonga eo tenkely fotsiny momba ny zavatra antrangany keo mampalahelo fa nisy fikasihan-tanana natao tamin'ny gentilmantsika nataon'ny mpitandro filaminana fa dia tsy manino ny za fa tsika olona endro izy président teo zavatra teneninay président mijaly loatra ny firenena amin'ny anaran'ny vahoaka eto amin'ny commune Talatamaty Ray Manontolo potika ilay firenena tsy manana olona afa-tsy tokana nefa ary tsy mahafantatra afa-tsy ianao izahay manome toky anao izahay fa ampandany anao araka izay azo atao le maximum possible mihitsy eto amin'ity commune misy anay ity faharoa manaraka izay mahatoky anao izahay ary avolona tanteraka ninoninona baiko alefanao ninoninona hevitra atoronao satria ianao dia olokendry. Eo amin'ny vaovaon'ny toetry ny andro kosa indray izy aviana vanaina hiditra eto Madagasikara raha pitsoalina ilay rivodoza Fredy eo anilan'ilan'ny Manoro sy Manakara efa niena ny herin'ny Jasengy mbola anisan'ny rivodoza mahery vaika hatrany raha ny fanadinana nataon'i Jessica Miray sy Atoky Saramala. Rivodoza mahery vaika Fredy 200 km isan'ora ny rivotra entiny ary raha natafiotra 20 sy 200 km isan'ora manakaiky ny Foibendy. Raha mpitsoalina tokony amin'ny valo no vinavinaina hiditra tanety eo anelanelan'ny Manoro sy Manakara. Tany amin'ny 220 km atsinanan'ny Mananjary no nisy ny Foibendy tokony ho tamin'ny 7 ora maraina androany. Amakivaky ny faritry ny avoantany ary voaka any Menabe sy Atsimondrefana amin'ny fidirany an-tanety izany dia mila mitandrina tsika izany satria mbola voasokatra ho rivodoza mahery vaika ka mahazo loza miloko mavo na loza manambana ny faritra vakina karatra atsinanana finany vatovavy atsimotsinanana Nosy-Bianala ary Iorombe fa filazana miloko maitso kosa na filazana fanairana ho an'ny Analamanga Itasy Menabe Moramanga Beroroa Ankazoaba Sakara Toliara voalohany sy faharoa foana kosa ny filazana loza ho an'ny faritra Analanjorofo. Ho betsaka araka izany rotsakorana amin'ny faritra Lalovany sy ny manodidina azy. Ahery any koa ny onsy ka hanaovana antsoavo ny mpampiasa ny ranomasina rehetra indrindra ny any amin'ny faritra Atsinanana. Vinavinaina ivoaka ny ranomasina ny Alarbitolakantro eo anelanelany faritra Tsimondrefana sy Menabe Fredy. Fa tsy mbola manana tale general ny Instat hatramin'izao haka tsy misy mandeha ny asa rehetra io no valandresaka nataon'ny syndicat ny mpiasan'ny Instat ho an'ny Androany Atetsy Anosy Jessica Miray sy Toky Saramala. Ny volana Desambra 2024 teo no esorina teo amin'ny toerany ny tale general ny Instat teo aloha. Hatramin'izao roa volana ty aoriana tsy mbola nisy fanendrena tale general vaovao. Tsy misy mandeha araka ny tokony ho izy araka izany ny asa rehetra eto anivon'ny Instat. Miandry ny soniany izay mety ho tale general vaovao avokoa hatramin'ny karamany mpiasa ao amin'ny droit privé tsy mbola voaloha efa ho efa-bolana izao. Dia mitohana daholo ny zavatra rehetrarehetra izay tokony atao na ny fifanarahana amin'ny PTF zany na ny fanaovana sonia izay efa tokony ho atao sonia ny PTA izay hoentina miasa amin'ity taona ity na ny karaman'ny mpiasa izay tafiditra ao anatin'ilay droit privé izay efa taony efa-bolana taony 2 volana satria le efa-bolana moa zany le tamin'olo le grevy teo aloha izay nitapahana dia mbola tsy naverina hatramin'izao satria tsy nisy an'izay DG izay ahafahana manao sonia zany an'izay karamany mpiasa izay. Ny asa toy nisy an'andro ihany ny mpiasan'ny Instat hatramin'izao. Efa nangataka tale general mpisolo toerana ihany koa ny mpiasa ny volana janoary lasa teo saingy tsy ho afaka atao izany satria filakevitry ny ministra irery anty no manindry izay ho tale general vaovao. Ankoatra ny olan'ny vola miteraka sakana hafa ihany koa ny tsify sy ny tale generaly. Dia tsy mahazo mamoaka données statistique officielle zany ny Instat. Dia na misy mangataka données ny chercheur, ny mpianatra, ny secteur privé dia tsy afaka mamoaka mihitsy izahay
dia anantony anankiray ihany koa zay satria rehefa jeny ety ivelany zany zay otrany hoe tsy mamokatra aloha ny staty fa micompiler an'le données ihany zay na ny comptabilité nationale na ny prix à la consommation ny aty amin'ny répertoire des établissements dia manao an'izay travaux courant an'izay ny staty amin'izao. Tsy manome fiam-potoana mahana ny olana mipiasa treto saingy manao antso kosa ny any andrena faran'izay aingana izay hotale général vaovao. Any Mahajanga kosa indray anitrangana fahamaizana atao amin'ny campus Ambondrona Universitény Mahajanga Omaly mahita tiraka nitrandreo mpianatra avy ao Analalava avokany tsy nisy azo nondraisina intsony ny entana rehetra toy ny fitaovam-pianarana sy ny diplôma ho an'ny sasany. Disadisa tao aorian'ny lalao baolina kitra ny fanandrina ny mpianatra tao Analalava sy Hiabe lalana no voalaza fa tena fototra izao hafahamaizana izao. Nisy intsony torabato sy ny fifampikasihan-tanana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany ka maro ireo mpianatra naratra andrasana moa ny tony vaovao satria miantso ny anokafana fanadidina mikasika ity raharaha ity sy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa indray araikitra indray ny ady eo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy misy ny fizarazarana eo amin'ny sampino izay niteraka korotana nandritra ny fanompo-pivavahana toy ny seho afarany teo atetsy amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Anosy-Be. Ando miaratina sy Manora Andria Malala. Ny afara tamin'ny fanibana foto-driavitra sampiangonana sy fifampiatsiana teo amin'ny sampino atao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Anosy-Be nanomboka ny sabotsy ny toy malalady ny fametrany fiangonana Foibe pastera vaovao tao an-toerana ny zara roa hatramin'ny fanompo-pivavahana Omaly tao ireo nanao izany tao am-piangonana tao ireo nivavaka teny amin'ny lavarangana. Manana ny disiplinay manana statut fa ny pastera rehetra ao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy manerana Madagasikara dia 5 taona ny fiam-potoana hitondrana ny fiangonana. Ankoatran'izay dia tsy maintsy manaiky ny affectation ataony Foibe Akorondrano. Io pastera io anefany le midongo toerana manao fivoriana tsy ara-potoana ery amin'ny terasy ambony ery vao be voka le zanako kely zay no tao izy zao zanako analabaka mbola ao izy ataony affectation tsy mety miala fa midongo toerana. Efa nanomboka ny sabotsy teo no nisy ny fifandonana teo amin'ny sampino nisy ny raha matahora natao tamin'ny pastera Amperinasy. Andamina ny ankizy Omaly nisy ny andry satria efa tafiandry ireo pastera Rezisy dia ny fandamina nisy ny andry aloha dia nisy ny andry ny alina dia isy hiditra amin'ny maraina dia isy ivoaka zany ny maraina. Iny le ankizy na mahavavahady hiditra ivoaka amin'ny maraina zay ivoaka hiditra zay hiditra ino ny azakazaka ny ekipany Raymond Randriana Tandro sisika tao an-tokotany tao vavahady zay vao marina sy voapirofo nitondra antso nitondra gobay sy ny karazany izy ireo andeha amely tao amin'ny andeha anafika amin'ny pastera Rezisy. Tsy sahany nanafika amin'ny pastera Rezisy nefa satria manafika olona ny antran'olona izy fa ny nataony dia zay olona niditra tao no mibahanany ny menaseny tamin'ny antsy sy ny karazany. Zay zany ny zavatra nisy tao zany hoe karamaina le izy dia atao ohatran'ny hoe pozin'olona mivavaka sy ny ohatran'izany le izy. Mbola mandeha nanivony fitsarana ny raharaha Jesosy Mamonjy amin'izao fotoana izao tsy tokony mbola hisy mihitsy araka izany ifametrahan'olona vaovao raha ny fanazavana trany. Tsy mbola misy zany hatreto aloha mandra-pivoaka ny didim-pitsarana zany CA zany tsy misy zany PCA zany zany BCP zany koa tsy misy ihany koa manarak'izay satria any amin'ny PV any UIC any mazava be fa foana fividianana BCP tamin'ilay fividianana BCP teo iny zany hoe tsy misy tsy misy CA hatreto tsy misy BCP hatreto tsy tokony misy activité mandeha mihitsy zany hoe resaka décision d'affectation zany sika fiaraha mitantana dia maromaritra iraisana zany zavatra tokony hisy zao. Manapirofo izao tranga izao fa mbola tsy milamina ny fiangonana Jesosy Mamonjy andrasana ny toy ny raharaha. Farany amin'ny maresaka iraisam-pirenena anatanteraka fitsidiana tany Kiev reny vohitra Ukraine nandroany ny filoha Amerikanina Joe Biden niona mivantana ny filoha-pirenena rotota andro vitsivitsy amelohan'ny fahatsiarovana voalohany nanafian'ny Rosia any Ukraine. Ravorazafy Mahina sy Andry Rakoto Malala. Tsy kisendrasendra ny fitsidian'ny filoha Amerikanina Joe Biden any Ukraine raha nambarany merina ny taona nanafian'ny Rosia voalohany any Ukraine afaka andro vitsy manamafy ny fanohanana ny Kiev ny Amerikanina ary nilaza fa hanampy $10 sy fitaovam-piadiana afindray no erana ny Rosia. Zava-dehibe ho kosa ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky ny fanohanana nataon'ny Amerikanina etsy ankilany
anatanteraka fivoriana mpitaindavitra miaraka ny filoha ukrainiana ihany koa ny zoma ho avy izao ireo firenendehibe mivondrona ao anatin'ny G7 ho firaisan-kinany rehetra ary anohanana ny Ukraine no nanaovana ny fivoriana ho ny prime ministre japonais Fumio Kishida nanome toky ihany koa ny tena ny fanome 10 miliara dolara nangataka fanampiana 12 miliara euro avy amin'ny tahirim-bola iraisampirenena FMI ho an'ny Ukraine ihany koa ny ministra ny toe-karena frantsay Bruno Le Maire. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany Jiato ny mahazatra moa dia ny fandaharana Ona Marina sy ny Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny fandaharana dinika ary ny oronan-tsary ny MCO mitondra ny lohateny hoe Amek Aileu Hamakaisa ny sampana fampalalam-baovao kosa mamefotoana anao ho amin'ny rahampitso indray velomary tompoko.